Miarabantsika tapaka sy namana e, ataontsika amin'ny teny malagasy ty fihafampiarahana iray ity. Sady fihafampiarahana moa ilay izy no fametram-panontaniana ihany. Tsika zany matetika tato tia miresaka fandraharahana e, tsy haiko éducation financière e, misy zavatra maro isan-karazany. Dia misy teboka roa angamba no tiako resahana androany. Voalohany mikasika ny ataontsika hoe éducation financière, dia faharoa mikasika ny resaka coaching. Mikasika ny éducation financière fomba fijeriko nanao finance, misy zavatra nianarana tany za tsy te-hiditra amin'ilay théorie be loatra, fa zany hoe ny haiko ny raha foizina dia hoe ny vola no miteraka vola. Ny rehetrarehetra moa amin'izao miresaka an'ilay resaka ny Inga Robert Kawasaki hoe aleo ny vola ny asa ho anareo fa tsy miasa ho an'ny vola. Marina ilay izy, fa zany hoe rehefa miditra amin'izay rehefa zohina ilay olona manam-bola reo zany, manam-bola be mpanefo dia efa nanam-bola izy tany aloha tany. Aleontsika haka ohatra hoe Dangote zao ilay ao Nigeria, efa zanaka mpanam-bola izy, efa nanam-bola zany ny papany, efa nisy dadabeany mihitsy ara, dia nilovain'ny papany, dia avy eo nampiasainy ny kapitaly iny dia nivelariny ilay orinasa dia nety. Be dia be ny fomba fahazoana vola, mety ohatra mety ho resaka fampanjanahana ohatra, alainao ny vola asainao ampiasain'olona dia miteraka vola. Mampanjanaka anao izay misy ampahany azonao, raha ataontsika hoe 100 isan-jato, 20 isan-jato, mba hahafahanao mivelona amin'iny zany tokony ho maro ilay volanao voalohany. Ohatran'izay ilay izy. Ohatran'izany koa raha ohatra mividy zao betsaka ny rehetrarehetra miresaka ndao mividy crypto-monnaie fa mitombo azy ny vola, misy risque ilay izy. Izay aloha efa tafiakatra 54 000 € crypto-monnaie zao vao volana vitsivitsy lasa zay mitsika miteny zao tsy mety miala ny 34 000 eo. Donc raha ohatra anao nividy tamin'ny azy ambony, midina izy very vola anao ary tsisy mahafantatra hoe rovina fa tafiakatra 54. Betsaka ny olona tamin'ny faraparan'ny heritaona ny teny hoe amin'ny faran'ny 2021 tafiakatra 100 000. Eo mantsy ny amin'ny finance iny foana ilay fandroka, ilay mody maminany dia mividy daholo ny olona dia miakatra ho azy marina ilay izy. Tamin'ireo mitoraka aty tsy nety ilay izy, tsy tafiakatra any, saka miakatra misy zavatra miseho foana, saka miakatra misy zavatra miseho foana, miakatra ilay izy. Misy amin'ny problème tany Chine ireny tsy mahazo manao minage intsony, nihemotra, miakatra kely indray ilay izy tafiakatra 54 teneniko anareo. Misy an'ilay problème tany Kazakhstan, any ny ankapetahan'ny minage natao, nihemotra. Dia misy foana zany izay no teneniko hoe misy paramètre maro tsy voafehintsika dia aoka ho mailo ao anatin'ilay izy. Raha ohatra ianao manapetra-bola ka 20 isan-jato ny apetrakanao ao anatin'ny crypto-monnaie dia mety zany. Fa raha io no iainanao azonao tombony zany ka hidiram-bola aminao isam-bolana dia tsy marina. Aleoko lavitra raha mahita an'ilay olona nisy fotoana moa teo hoe niresaka en ligne, azona vola ohatra drop shopping, créer plateforme anao manao e-commerce, dia iny avy eo avy any amin'ny fournisseur ilay izy. Raha vao misy mikomandy zany amin'ny site anao avy any amin'ny fournisseur ilay izy, tonga dia mankany amin'ny client. Nety ilay izy tamin'ny voalohany, zao miabepanao loatra, lasa mila manao pub be anao dia amin'ny farany ny budget-ny pub ary mihoatra ny budget-ny bénéfice-nao, lasa tsy intéressant intsony ilay izy. Fa raha ohatra manontany anahy nareo dia ny resaka content angamba ny hitako hoe mety azona vola amin'izao. Ohatra mizara contenu na atao payant ilay izy. Facebook zao afaka activena ny version payante amin'ny sasatsasany amin'ny teny gasy aloha ilay izy manahirana, satria betsaka ny malagasy tsy manana an'izay fahefana manontolo izay. Sady ino mantsy mbola resaka faharoa resantsika avy eo. Raha izay faharoa, raha manao content koa na ohatra vidéo amin'ny YouTube afaka atao version payante koa, na zaraina tsotra, na koa ny ataonao manenjika abonné maro be. Izay ny apprécieko anareo foana hoe misabone fa satria amin'ny Facebook amin'ny YouTube azafady mila manenjika 4000 heures de visionnage sy farafahakeliny 1000 abonné anao vao afaka activer andao
le version payante dia miala tsiny ho antsika malagasy satria raha ny Madagasikara ianao a tsy anatin'ny pays éligible Madagasikara sy Google zany misy problema mihitsy satria tsy indraindray ianao rehefa produit Google sasasasany Google Analytics sy ny tariny ireny rehefa mijery an'le listrana firenena dia voadingana foana Madagasikara tsy haiko Maldives, Maurice voadingana antsika. Iny moa zany tsy dirako satria tsy haiko hoe inona ny vahaolana amin'izany a fa ny rô mpikirakira ny ataontsika hoe internet sy ny IT amin'ny ankapobeny a dia zavatra tsara jerena zany indrindrandrindra ny ministera satria izy angamba ny tompon'andraikitra voalohany. Izay dia miresaka an'izay ihany ny anahy zao nisy ny zavatra tiako dia eo miresaka hoe vola zay a hoe ahoana ny fampidiana vola ny anahy manokana zao ilay resaka action ny manahirana azy satria fantatra raha mividy action iray a misy olona miasa ao, misy société tena mi-existe ohatra hoe tsy haiko maka exemple mividy action ny atao amin'ny salon Air France tsika ohatra Air France dia fantatra misy DG misy mpiarasa ny Air France ary fantatra ao ilay olona mpiasa ny Air France sasany ary any amin'ny firenena misy anao dia hitantsika hoe miezaka ireny olona ireny a dia ray izay ampitombo an'ilay valeur an'ilay société na entreprise dia faharoa mazava ho azy misy dividende koa isan-taona izay nisan'ny tiako zany iny za tsy hoe za tsy manao crypto-monnaie fa mailo ao anatin'ilay izy manana vitsivitsy ihany ao anatin'izay koa ny resaka immobilier io koa nisan'ny tiako rehefa mividy trano anao vitsina zany hoe miena ny valeurany ny calcul mila jerenao fotsiny hoe hafiriana ny hamerenana an'ilay vola raha mihoatra ny 30 taona dia mety hanahirana fa raha latsak'izay sasany aloha tavaverina 5 sasany 20 taona izany hoe alainao raha zao ny vidin'ity trano ity ka zaraiko izao volana ohatra hoe anatin'ny 10 taona misy 20 volana ohatrinona zany tokony loyer ataoko mba tavaverina azy afaka 10 taona dia mety ve io zany hoe raha azo eritreretina ve raha toa eny amin'ny marché na alefa any amin'ny agence immobilière dia misy hanofa amin'io vidiny tombatombanatsika io ve dia ohatran'izay ka zay ny appréciako foana ny trano isan'ny zavatra tsara indrindra satria na miala ara ilay trano ataontsika simba ilay tany ilay ao ambany zany tsy miena mihitsy ny vidin'ny tany miakatra foana. Izay mikasika an'iny iverenako amin'izay ilay teo hoe eo amin'ny resaka hoe fandraharahana zany tsika zany be da be tiatsika hoe andao handraharaha andao hanankarena andao zao tsy mila miasa be da be zany ny olona manao ohatran'izany tsara ilay izy fa ny anahy fotsiny ny olona tsirairay mantsy samy zavatra tiany tsy aveniko zao fa mivady koa rehefa miresaka zay dia niazy tsy tiany tamin'ny 2020 ireny zao izy dia tena tsy hoe nanesy zao fa ny teny anahy hoe ohatr'izao mihitsy ilay tsy tiako ianao zao izy tsisy fidiram-bola intsony miasa aloha mahakany amin'ny aparina anao any mivarotra zavatra ahafahana mandoa an'ilay charge isan-karazany zany na ny entrepôt ngeza be ny entana mivangongo ny marché mihidy satria hoentina Conston Curb zany reny ary malagasy reny hoentina eny an-tsena ilay festival reny ka mazava azy depuis 2020 tsisy intsony ny festival dia hitanao zany isan'ny zavatra mamparary loha dia izy hoe za zao ohatra tsy miasa fa mipetraka ato an-trano ataontsika hoe confiné dia mahazo karama ihany tsisy misy an'izay assurance zay dia eo koa ny zavatra ny tenako azy hoe ka izay mihitsy ny tsara zany ao anatin'ny couple hoa raha ray miasa misy an'izay assurance zay ray mandraharaha metiety ihany ilay izy mety tsy mampety azy ny mpandraharaha afaka mivezivezy miova firenena miasa amin'ny toerana izay tiany arakaraka n'ilay fandraharahana atao dia ny olona miasa amin'ny orinasa iray nefa tsy manana an'izay karazana hoe flexibilité zay dia eo ny somary manahirana amin'ny couple fa tsy izay couple zay no tena tiako resahana aminareo fa eo amin'ny hoe ny fandraharahana zany amiko dia mitaky zavatra maromaro indrindra ny faneraseraana sy fangatahana hevitry ny hafa dia ny zavatra somary tsy mampalahelo moa zany fa mitsapako tsy mampalahelo mihitsy ilay izy satria soany tsirairay io fa ny zavatra tsapako zany dia hoe ny olona tsirairay rehefa atao ny resaka ataontsika hoe fifanampiana dia ny olona tsirairay tia manontany ny vahiny indrindrandrindra songaniko ao anatin'ny vahiny io matetika ny vazaha ao anatin'izany Maorisiana eo Madagasikara zany na ny karana ihany koa
tsika malagasy nefa tsy de tian'izay. Hitanao reny olona reny zany mandoha vola mihitsy. Za raha nga hanao coaching, za raha nga misy an'ity tiako fantatra, ampio ahy. Na hoe raha tsy vitanao iza ny olona afaka manao an'izany, isinao. Zay zavatra zay zany hitako hoe manky, tsy ampy eo amintsika malagasy satria ny antsika ohatran'ny hoe manontanytany eny fotsiny dia tsy tena lalinina ilay izy, ohatra hoe manontanytany eny ilay olona dia mamaly 5 minitra ilay olona dia efa ampy izay. Dia tsika zany tsy mandeha hatrany hoe andao andoha vola mihitsy. Misy za tsy miteny hoe tsisy, misy ary fantatro fa mijery anazy sasany misy ataontsika hoe mpanjifa na client malagasy miara-miasa amiko mandoha vola be, vola makarena mihitsy manaraka resaka coaching ary faly manao an'ilay izy. Dia hitako hoe misy hiezaka mihitsy zany ataon'ilay olona te-hanana fenitra na hoe hanao zavatra ara-dalàna sy tsara dia mandoha vola. Tsy voatery amiko ihany, misy zavatra sasany mety hoe tsy ao anatin'ny zavatra vitako dia nefa misy olona fantatro ao anatin'ireo ka mety mahavita azy dia alefako any ilay karazany hoe mpanjifa dia resahako ilay olona mba misy an'ity namana ity raha mba amboaro ny prix, mba ohatran'ny hoe misy pression morale zany rehefa resahanao ilay olona hoe fantatra ny hoe ity olona teriko any aminao ity, mba hanampiana an'ilay namana. Fa eo zany hitako hoe mbola banga. Za tsy miteny hoe mihazakazaha manaova coaching aty amiko satria za tsy manam-potoana amin'izao. Tiako teny zany feno ny mpanjifa amin'izao, feno ny client. Coaching ma tsy resaka fotoana, tsy manana an'ilay fotoana. Fa ny zavatra tiako atao misy an'ireny karazana hoe mentorat reny zao hitako amin'ny Facebook ataon'olona samihafa any Madagasikara. Mandray anjara amin'ireny, hitako mbola vitsy loatra ilay mandray anjara. Manaova coaching ny coach tsy za rery ngamba fa anjaranareo misy coach be tabe eto amin'ny Facebook na gasy na vazaha na tsy haiko na olona maro isan-karazany dia mijery an'ireny. Izao tsisy zavatra mandehandeha ho azy zany. Matetika ny atao hoe coach mantsy olona manome hevitra araka ny fomba fahitany. Ny hevitra meny tsy hoe hevitra n'Andriamanitra, tsy baiboly io, fa raisinao ilay hevitra. Iny hevitra iny natao hoe ampivelatra amin'ny fomba fijerinao sy fomba fisainanao hitondrahanao an'ilay orinasanao zany, ny hamelomanao azy, hamelaranao azy na eo amin'ny lafin'ny varotra, na eo amin'ny lafin'ny famokarana, na eo amin'ny lafiny maro isan-karazany. Izay ny ilaina an'ilay izy. Ny coach tsy hoe ny coach mahay dia ianao tsy mahay, tsy izay ilay izy. Tsika rehetra samy mahay, samy manana fomba fijery. Fa ny coach zany ny antsoina azy ataontsika hoe manana traikefa kokoa izy, mahafantatra kokoa izy. Mety mpanoratra boky io coach io, mety mpampianatra io coach io, mety olona efa manana orinasa koa io coach io, mety olona efa mpifanerasera ao anatin'le sehatra tiantsika idirana io coach io. Dia manana fivelaran-tsaina kokoa zany, tsy dia manana fomba fijeriny maro ary afaka miteny hoe tandremo ato mety misy zavatra tsy nieritreretinao fa ato mila tandremana, na raha ty ovaina mety mihatsara eo. Dia tsy midika zay tsy maintsy ho marina fa ny asanao mandray dia mamakafaka dia anjaranao tenanao no mandray fanapakevitra hoe inoko zany tenin'ny coach zany fa ataoko ohatran'izay, na tsy inoko zany fa nanampy anahy ilay izy ao anatin'ny fomba fisainako sy famelabelarako ny zavatra satria afaka ovaiko an'izao ato na amboariko ohatran'izao ato. Zay ilay izy fa aza atao ambany zavatra ny resaka coaching, ny fifaneraseraana. Fantatra hoe tsika rehefa mandeha amin'ny toerana iray ohatra misy fivoriana menamenatra na tsy menamena tokoa fa dia miteniteny fahatany eo dia lany ny andro. Rehefa mba mamonjy olona ohatran'ireny tsara miteny, tsy indraindray fa ny tena zava-dehibe miaina. Tsika olombelona namena vavaray, sofina roa. Ny zavatra tokony atao zany dia tokony roa-pahatelon'ny fotoana miaina, mandray lesona mba hahafahana mamakafaka. Ray-pahatelon'ny fotoana fotsiny no miteny. Dia miteny zavatra ilaina fa tsy hoe mieritreritra ny hamoan'ny lolo. Satria izay no tena hitako be tabe ohatra hoe miteniteny hoe haiko zany, izay tary. Dia rehefa tena dinihanao tsisy voatoatiny ilay zavatra teniteny fa tenitenenina fahatany fotsiny. Ka tsy mitondra inona zany zay
Fa ny tena zava-dehibe dia mandray. Miaino dia mamakafaka, dia maka lesona, dia avy eo amin'izay manao zavatra manatsara kokoa ny zavatra tianareo atao. Zay ngamba za ohatra ny variana miandry fiaramanidina manaraka eto dia lasa tia resaka be, fa tsy ataoko lava be ilay izy fa raha misy fanontaniana, raha misy zavatra tianareo fampizarana mamaly ihany tsy indraindray mazava ho azy raha hoe tena lava be mety tsy tratrako satria ny fotoana efa mifampitadiavana ihany, fa mahafinaritra mifampizara dia mifampizara maka coach na farafaratsiny maka namana dia miresaka dia mifanampy satria ny fandrarahana raha voanao rera miseho amin'ny style eo tsy tafavoaka. Eo foana ma tsy ilay fanontaniana ahoana ny atao hoe tsy solution miracle eo ilay fiainanao andavanandro, ilay fomba hitondranao an'ilay andavanandro na ny fomba fitadiavanao ny ataontsika hoe mpanjifa na client-nao ao anatin'izany rehetra zany. Zany fa dia maka hery ny mpandraharaha rehetra, maka hery izay hita hiditra ao amin'ny sehatry ny fandrarahana dia mirary soa mba tsika tsirairay avy mazotoa ray veloma.